Soma telo amby roapolo jona telo amby roapolo amby roa arivo manatitra ny arabatombo kilasy tombo vavy tonga soindray ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Malasanao ampanazana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejy ny politika avy hatrandry. Nesoriny fanjakana ireo mpiambina akaiky ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany. Mampiayay izao fihetsika manam-porofo tsy fanajana lalàna izao. Nalaina teny amin'ny toeram-piasana teny Faravohitra izy ireo ary naverina andakazerina araka ny baiko azon'izy ireo. Germaine Menjanary, Manora Andriamalala. Ny lalàna telo amby folo sy roa arivo tsipika aotraotra ray no mametraka fa manana zo anana piaro misa roa ambin'ny folo ny filoha teo aloha hiaro azy sy ny fianakaviany ary ny fananany. Fito ireo mpiambina ny filoha Marc Ravalomanana no mifanjakana ary ara-dalàna izany saingy izao nisorona tampoka ary noho ny antony tsy fantatra izao. Mampalahelo ny fomba fisaina ny mpitondra ankehitriny ary tsy azo ekena ny fantokan-dalàna hoy ny bureau politique atiky Madagasikara androany. De le loi 2013-001 tamin'ny 3 juillet 2013 zay mametraka ny sata manokana mametraka ny tombontsoa azon'ny filoham-pirenena teo aloha sy ny ancien chef d'état zany na filohan'ny mpanjakana teo aloha dia mbola manan-kiry ary tena miatra. Hatramin'izay dia nomena le élément reo 12 moa ny tena voalaza lalàna 12 nefa tateo aoriana lasa 7 le izy zay aloha zany dia zavatra tsy mety zay. Ankehitriny zany dia nasokona daholo izy ireo ary nahazo baiko zany ny chef de corps eto Faravohitra zany fa mody any amin'ny kazerna daholo ireo élément misy amin'izao fotoana izao ireo. Araky ny article 3 io sy ny article 5 voalazan'ny lalàna andresako teo io zany dia tsy maintsy manana an'izay tsy maintsy mametraka izay élément de sécurité zay ho an'ny ancien chef d'état sy ny ancien président de la République ny fanjakana. Ka manontany tena ihany ny tena hoe misarika ny sain'ny fanjakana hoe zay tokoa ve ny tena famindehany satria ny état de droit mantsy fanjakana tan-dalàna zany dia manaja ary mampanaja lalàna misy eto amin'ny firenena. Ka ankehitriny moa zany io ny zavatra misy mampalahelo ihany ka tsy fantatra ny antony nahoana inona mahatonga an'izay. Tena mampiay ihany ny zava-misy hoy ny mpisolo vava ny filoha teo aloha. Ny lalàna zany loi numéro 2013-001 relative aux privilèges statutaires des anciens présidents de la République et anciens chefs d'État dia mazava tsara zany ny voalazan'io lalàna io ao amin'ny andininy fahadimy dia miresaka toy izao zany vakiko amin'ny teny frantsay le izy hoe il est attribué aux anciens présidents de la République et aux anciens chefs d'État un détachement de 12 éléments de sécurité permanents dont la mission consiste à assurer leur sécurité et leur protection ainsi que celle de leur famille et de leur résidence. Les fonctionnements et les modalités de mise en œuvre de ce détachement de sécurité sont fixés par décret. Mazava tsara zany ny voalazan'io lalàna io fa ancien président de la République ny président teo aloha Marc Ravalomanana dia manana zozana izy mahazo an'ireo élément de détachement 12 ireo. Ny zava-misy ankehitriny dia nesorina tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny mpiambina manokana azy zany ireo voalaza teo ireo dia te anontany tena izay inona ny anton'izany le hevitra ao ambadika izay mihitsy sy ny anton'izany satria raha jerena amin'ny atsipiriana ty lalàna ity dia tsy feno ny fepetra entina manala an'ireo olona ireo miambina ny président Marc Ravalomanana ireo. Inona ny ao ambadika izao zavatra izao dia heverina hoe zay hoe fanapa-kevitra tokony isa eto amin'ity firenena ity raha milaza ombiany isika fa firenena tahan-dalàna ity firenena ity ny zo fototra zay ananany président Ravalomanana ny zony amin'ny ancien président azy izao alàna amin'izao. Raha ny fantatra dia ny maraina teo no nidina io baiko io ho an'ireo mpiambina ny filoha teo aloha. Nisy ny fivorian'ny OMC national ny antoandro teo izay ny antsona manokana ireo mpiambina ny filoha Marc Ravalomanana ireo. Ny filoha Ravalomanana izay mitovy zo toy ny malagasy rehetra dia ny fiarovana ny ainy sy ny fananany ankoatry ny mahafiloha-pirenena teo aloha azy.
tomponantoka amin'izay mety iseho sy anjo ny filoha marika Ravalomanana, ny ankonany ary ny fananany, ny filoham-pirenena sy ny praiministra nanome baiko ny anesorana ny mpiambina akaiky ity filoha teo aloha ity. Nahitsy ny filohan'ny vondrona parlementera tiako Madagasikara ny solombavambahoaka Fetra Rahalambozafy Milonina androany raha nilaza fa filamban'ny tsotro izao no ataon'ity fitondrana ity. Tatibavaony Onjalalaina Ranaivo Manana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Zova faritry ny lalàna 13 tsipika ohatraohatra ray amin'ny maha-filoham-pirenena teo aloha azy ny fanomezana mpiambina akaiky ny filoha marika Ravalomanana. Noesorina avy ao anivon'ny primature maraina io nefa ireo mpiambina akaiky azy ireo. Tsy nisy fampahafantarana mialoha fa antso atarby ambava fotsiny ihany no nataony avy ao anivon'ny primature. Manam-pirofo indray tsy fanarahan-dalàna ataon'ity fitondran'ity fihetsika nataony io. Tomponantoka tanteraka amin'izay zavatra mety anjo ny filoha marika Ravalomanana sy ny ankohonany ary ny fananany ny praiministra lehibe ny governemanta izay filohan'ny OMC manoloana izao hevitra raisiny izao. Anisan'ny vahoaka malagasy toa antsika rehetra ary tena malagasy izany filoha Ravalomanana. Mampalahelo satria mivadika any amin'ny filambaniny sanatria any amin'ny lohamboto no ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Ary raisiny tompon'andraikitra ianareo, eo anao ndray matofiloha izay efa tsy manana tsony ny atao hoe maharadalàna ny mahafiloam-pirenena anao no ireny zavatra nitranga rehetra ireny teo makasika ny naturalisation izay vao nahazahoanao ny zom-pirenena frantsay. Eo koa ianao ndray matoa praiministra izay tompon'andraikitra voalohan'ny OMC. Tompon'andraikitra ianareo, raha sanatry ny vava ao anatin'ny fotoana tsy sy ny mpiambina no misy zavatra mahazo na ny filoha Ravalomanana izay filoham-pirenena teo aloha malagasy tsy manana zom-pirenena hafa sy ny vady aman-janany sy ny zavatra rehetra manodidina azy na ny fananany io dia tompon'andraikitra ianareo ary tsy ho afabela tsy ho afamaina amin'izany ianareo. Lalàna mipetraka maneran-tany mihitsy ny mamaritra ny fanomezana mpiambina akaiky ho an'ireo filoham-pirenena na filoham-panjakana teo aloha. Raha ny voafaritra ny lalàna eto Madagasikara dia mpiambina akaiky 12 no omena ny filoham-pirenena teo aloha. Tsy nisy afa-tsy fito anefa izany ho an'ny filoha marika Ravalomanana. Taorian'ny fivoahan'ny pirofo manamarina ny fizakan'ny filoham-pirenena ny zom-pirenena frantsay dia ity fanesorana mpiambina akaiky manoka ny filoha marika Ravalomanana ity indray izany ny fanosihosena ny lalàna nataon'ity fitondrana ity. Mijany eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany tsy azo ekena izany filohan'ny repoblika mizaka zom-pirenena hafa izany hoy ny antoko PSD. Ny PSD izay nanapa-kevitra fa tsy handray anjara amin'ny filarana mandritra ny 20 jona manoloana izao toetra raha. Eto amin'ny firenena izao dia nisy ny fionan'ireo kandida nandritra ny fifidianana tamin'ny taona 2012 androany. Germaine Menjanahary, mbola avatsara. Ny vory ny katotrano ireo kandida filoham-pirenena tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2012 tao amin'ny birao fohibe ny RMDM androany. Raha ny fantatra dia nitoedra raha-pirenena no antony ity fionana ity. Voazimbazimba ny vahoaka malagasy ka mila fanavotana aingana ny malagasy sy Madagasikara hoy ny fanazavana. Tamin'ny 2018 voafitaka izay kandida ka noho izany tokony iray hina izay hiresaka aloha hoe inona ny tokony atao ka hatreto aloha dia mbola zay ny fanapahan-kevitra hoe alao mbola iona indray mandeha hiresaka bebe kokoa satria misy ny lavitra misy ny tonga fa tsy ny rehetrarehetra dia mbola tohizana aloha ny fiondana zay vao mandray fanapahan-kevitra. Za aloha tsy dia tiako loatra miresaka amin'ny anarana groupement zay mbola tsy mipetraka fa fantatra hoe misy ny collectif de candidats tamin'ny 2018 fa mbola tamin'ny 2018 iny amin'ity indray mitoraka ity dia miezaka izahay ny hifamory aloha dia hiresaka hoe amin'ny fomba ahoana moa ve anao collectif hafa isika dia inona koa zany ny zavatra tokony ataontsika. Tsy hijana eo amin'ny samy kandidata amin'ny taona 2012 ihany ity fionana ity fa isy ny fampiresahana manokana amin'ireo ray aman-dreny ara-drazana. Izay raha milaza sy miteny hoe tsy mety io nationalité vahiny mitondra malagasy io dia teny mampalahelo no nytenen'ny Andriamatoa Rajoelina teny anaty-rova nyteny hoe mivovony alika manalika ny malagasy ary izay nataony izay amiko dia efa nisany fanalikana satria za raha mikabary tsy alika mihitsy ary amiko tsy alika koa ny malagasy rehetra kokotsika tsy fanalika. Zay nge mandiko tenenina aloha ngamany amin'ny ataontsika hoe antony teneny ivoriana eto teny hoe ahoana ny atao fa tsy manana filoha isika. Isy ny fety-pirenena amin'izao fotoana izao
anjarany miaramila na me salu anazy na fanajana anazy fa raha iza tsy anome mihitsy a fanajana vahiny surtout ny vazaha zay nanjanaka ary mbola mitazona ny leparsy misy zavatra tsy azo ekena ary misy zavatra azo le firma eto le atsona hoe haute trahison ary zavatra lalina sy zavatra tsy azo vazivaziny zany atreto dia tsy mbola misy resaka any amin'ny fanolorana kandida tokana ny resaka ifanaovan'izy ireo raha ny fanazavana ny anavitra ny vahoaka malagasy mitovy amiko no ijoroako ankehitriny hoy ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fionany tamin'ireo mpikatroka tiako Madagasikara tetsy Alasory androany. Fantatro ny maharary ny malagasy arananako ny vahaolana hoy ny fanazavany. Teny antoerana nanangona ny vaovao Germaine Omenjanary Mano Randriamalala. Maika ny famonjena any Madagasikara sy ny malagasy hoy ny filoha nasionaly ny antokotiko Madagasikara teto Alasory. Ny sosialin'ny malagasy mitovy amiko no lara-pahamehana hoy izy. Fa ianareo a le maro isa 5 isan-jato malagasy mitantsa tsy ho adiniko mihitsy ary tsy maintsy ataoko zay ezaka rehetra anarenina ny firenena ty tsy maintsy ataontsika aloha tsy maintsy ataontsika aloha zay ahafahan'ny olona rehetra sakafo zany aloha faharoa tsy maintsy aroana izy a amin'ny ainy sy mifananana fahatelo tsy maintsy ampianarina daholo ny ankizy mba hanana firenena vanina isika ary faefatra lalana reza ataontsika vita daholo tsy milaza zavatra tsy ho vitako zany mihitsy a fa matoa amin'ny teny andro azy zay ary zany sy terena vao mandro zavatra fa ingavina tsy azo terena mandro zavatra ingavina dia fa manao azy zay. Ankoatry ny firarian-tsoa amin'izao antsaramanitra izao moa dia niaraba manokana ny filoha Marc Ravalomanana ireo mpikatroka timo atao amin'ny komina Alasory noho ny fetindray vokatry ny tandry no fanomezana ireo fokotima misy 20 teto nampihetsi-po ireto fanomezana ireo hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Iopy ianareo avanina ary amboly ianareo avokatra azao zay fitenena zay mbola tsy nahita zavatra nanome ohatran'izao hatramin'izay itsondry tsy tena tineny mihitsy isondro tokony tsy hisy eto mihitsy zany hoe anoana zany tokony tsy hisy eto mamokatra be nareo dia ny zavatra angatanareo amiko sy tediavinareo amiko dia hoe amboary ny toadranonay amboary ny kanalinay mba ame zezika izahay ame masom-boly izahay ary mba ataovy tsara ny vokatra amboary ny lalana any aminay zay aroa zay a miatraiketraka ny dalo ary indrindrindrindra reo le manao alapotry maka aneo akaikineo ihany fa efa isika tantsa za koa nge tantsa e rendresamy bentanany ry Amerika isiny mamboly an'ireo zavatra reo koa zay mafantatra tsara an'ireo zay ny mahatonga atsika mbola miasa ho an'ny firenena. Tsy misy sehatra tsy mampikaikaika ny malagasy ankehitriny tsy mitsahatra mitotongana ny fiainan'ny malagasy ny anarana ireny no tanjona ho an'ny filoha Marc Ravalomanana satria ny tombontsoa ho an'ny malagasy mitovy aminy no arovany raha ny fanazavana. Maneho fitondran-tena tsy mendrika amin'ny fomba fiteny mandratra sy feno faniratsirana ny filoham-pirenena hoy ny fanehoan-kevitra samihafa takina ny anaova ny fifonana ampahabe maso hoy ny solombavambahoaka Todsoa Andriamampandry androany atao anatin'ny fandarana miara-manoja fanadihadiny eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Mathieu Prince. Hitataratra amin'ny fiainam-pirenena ankehitriny fa mpitondra tsy malagasy no mitantana ny firenena tsy mahagaga raha tsy misy mandeha amin'ny laony ny vitan-tanana tsy voaja ary vohitsakitsaka ny tombontsoan'ny malagasy ireo vahiny no tena mahazo vahana manao toy ivakana ny fanambarana samihafa manameloka ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana mahakasika izany tonga hatrany amin'ny tsy fanamariana ny 20 Jona etsy Mahamasina noho ny tahotra tsy ahazo olona mandeha avokoa ny karazana raha matahora miatra amin'ireo mpiasam-panjakana terena tsy maintsy hiatrika izany. Misy sady ny pression atao amin'ny mpiasam-panjakana rehetra hoe tsy maintsy tonga amin'io fa misy sanction atao taiza ny lalàna amin'izany aza manaiky ampitahorana zany a ny mpiasam-panjakana atahotra satria efa mandevely adevitra hoe tsy anatrika zay tsy any zao any amin'ny périphérique zao any amin'ny distrika hafa de zay hoe karamena mihitsy ny olona hoe tika andao a de ho tonga tezitra ny olona hoe ay vazaha be ny tanàna Antananarivo efa vazaha zay ke mahatonga azy tsetranao ny kafodrafitrasa sy ny rehetra entanarivo sy ny fako misavovona ary tsy be tanàna Antananarivo rehetra ny vazaha fa le flo mihitsy sy ny tena vazaka ya hitako hoe tsy miraragasy tsy naina vazaha tsony koa fa iandro vazaha de santaina vola zany sasany hoe tambatabazana mihitsy
hoe ndaorea iangavina misy andao mba tonga 26 juin afa baraka fa ho avy eo filoa de mba tonga daholo mba isy olona am'zao fotoan'zao zany miasa be misao ny vola am'zao sandaina vola karamaina rehefa oka toko tsy anaiky lehibe natsony isika zay mijoro ankoatra ny lainga afafy amin'ny malagasy manao fomba fiteny tsy mendrika ihany koa ny filoam-pirenena tsy azo ekeny izany ary angatahana amin'ny fifonana ampahibe maso le fomba fiteninao andreo matofi lohany za ny hevitra tsy mitovy tokony tsy atao ho fanalikana olona na fanambaliana olona marina fa tsy mitovy hevitra isika amresaka ara-politika fa tsika ianao raisiko sokray amin'ny mafiloam-pirenenao zay ray aman-dreny be efa de misy eky lefa efo dimapolo taona nke zany ny filoam-pirenena efa lehibe nke zany efa matitra e fa ny kabary ianao tery am'rova de manamboly ianao hoe mivovo zany hoe ny mpanora zany no tianao tenenina am'zany sy ny société civile sy ny olona maro sy ny vahoaka malagasy zay mitaraina monsieur le président aza mifanao an'zany aza manamboly vahoaka ianao aza manalika olona ianao monsieur le président filoam-pirenena nge ianao tokony modely amy tenina amin'ny zavatra fihetsika zay ataonao hoe fa miteny tahaka reny kosa nanazanao foana hatram'izay amy mafiloam-pirenenanao fa zavatra tahaka reny kosa e tafa oatra loatra ny ataony membre gouvernement atanao efa loza efa tahaka inona no ataony amin'ny vahoaka amy tena voaka sy ny fihetsika sy ny zavabita tsy misy sy ny fanirasanana olona ataony membre gouvernement atanao ny akakamarony ianao ndray ve andreo matofilo ianao ke filo hoan'ny malagasy rehetra fa tsy hoe ho an'ny TGV rehetra ny vahoaka mangataka aminao androany mba hifona pahiba masy ianao eo na se ny vahoaka malagasy amin'ny fanalikana olona fanalikana ny vahoaka nanamafiatrany ny fandarana androany fa mila mijoro an'ny tanyrazany vahoaka malagasy fa tafafindra any Frantsa androany Philippe François teratany Frantsay ny fonja teto Madagasikara avosaringotra tamin'ny raharaha Apollo niaraka tamin'ny Paul Rafanoarana fikasana famonoana ny andro rajoelina no isan'ny ampangana azy ary efatra amin'ny 20 Jolay 2022 ny tenany no nigadra teto amintsika ivadika lafim-baovao hafa isika atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity makasika ny toe-karem-pirenena misy fetraikany amin'ny sehatry ny sosialy ny fitotonga ny lanja ny ariary malona ireo vola vahiny efa tafakatra 5,000 latsaka kely amin'izao ny €1 sy ny $2 ny fabetsahan'ny fanafarana entana avy any ivelany no antony iray mahatonga io fiakarany lanja ny vola vahiny io atondro amaritana ny fantrany firenena ihany koa ny fitotonga ny lanjam-bola ao amin'ny onja lalaina ranaivomanana andrira kotomalala no mitatitra izay vaovao izay tafakatra 5,740 ariary ny €1 $7,740 ny $2 ary efa matratra araiky ambe 750 ariary ny livre sterling tsy mitsaha mitotongana ny lanjany ariary tato anatiny volana maromaro izay antony maro mahatonga fitotonganana io anisan'izany ny fanafarantsika entana be loatra avy any ivelany saika afarany avy any ivelany avokoa ny akamaroan'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro toy ny vary menaka savony sy ny maro hafa miteraka fidangana ny vidim-piana ny fitotongana ny ariary io ny mpahay toe-karena mbola amin'ny euro sy $, avokoa ny vidanana ireny entana farany ireny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ho antsika eto Madagasikara raha vao miakatra zany ny euro dia miakatra ny vidim-piainana zay izy ratsorina ny antony dia satria bedabe ny zavatra tsy vitantsika eto Madagasikara no manamboatra azy dia ireny zavatra ireny vidina ny ivelany dia raha vao mividy any ivelany tsika nefany ny any ivelany tsy vidina amin'ny ariary fa tsy maintsy vidina amin'ny euro na amin'ny $, ka raha vao mialafo zany ny vidin'ny $, na ny euro eto Madagasikara dia dikan'izay zany lasa mialafo koa zany ny vidin'le entana any amintsika rehefa mividy an'le izy tsika satria le ariarytsika iny lasa mila ariary betsabetsaka kokoa zay vao mahavita euro iray dikan'izay zany raha tsy mitombo ny vidin'le entana dia lafo foana izy satria le euro mihitsy mialafo zay zany ny impact-n'izy tena tsotra be raha vao miakatra ny devise dia miamahantra ny gasy
azo ataony mampiakatra ny lanjany ariary raha amitaha amin'ireo vola vahiny amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny famokarana anatiny ialana tsikelikely amin'ny fanafarana entana avy any ivelany. Maro raha teo ny vokatra azo vokarina eto amintsika. Ankoatr'izay dia efa tokony hiroso amin'ny fampiasana vola vahiny hafa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ihany koa i Madagasikara. Ny yuan zany zao efa be da be ny firenena tsy dolara ntsony no ataony paiement international fa RMB na hoe yuan monnaie chinois zany. Dia ny eo koa zany ny tsara hoe mila mijery mitsandraka kokoa amin'izay hoe mividy entana yuan izay dia mistabilisena ndray koa le taux de change amin'ny yuan. Io raha mety intéressant kokoa amintsika. Satria ny akamaroan'ny entana ne zao vidinan'ny Chine daholo. Firenena africaine efa be da be no manao échange direct amin'ny Chine dia efa en yuan no anaovana ny fividianana entana fa tsy manao euro ntsony. Dia raha manao an'izay tsika dia mety mba stable ndray koa mividiny entana eto amintsika. Marjefy iray amaritana ny fahantrany firenena ny fihenan'ny lanjan'ny vola ampiasaina ao aminy. Marika ny tsy fahamarinana toerana toe-karen'i Madagasikara ihany koa io fitotongana ny ariary io. Pejy fahasalamana, vehivavy 700 amin'ireo ray tsy miteraka no maty eo am-piterahana raha ny antotanisa navoaka ny ministera ny fahasalamana. Manodidina ny 430 ireo vehivavy mitondra voaka, mbola zaza latsaky ny 12 taona raha nisy afanadiadiana hatrany. Azona mampiena ny tany fitondrana voaka loatra sy ny fahafatesana eo am-piterahana, ny fandrindram-piterahana indrindra ho an'ny tanora. Tsy misy afa-tsy ny 700 ny vehivavy Malagasy nefa no manao izany raha ny fanadiadiana. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Andry Rakotomalala. Mandidina ny 430 ireo vehivavy mitondra voaka dia mbola zaza latsaky ny 12 taona avokoa raha ny tarehmarika navoaka ny avy anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Raha ny antotanisa nivoaka tamin'ny taona 2014 dia 700 ireny mamony aina eo am-piterahana amin'ireo vehivavy ray tsy miteraka. Tsy misy afa-tsy 700 ny vehivavy ihany no miteraka eny anivon'ny toeram-pitsaboana. Afana mampieno itahan'ny fitondrana voaka loatra io ny fandrindram-piterahana indrindra fa ho an'ny tanora. Mbola ambany nefa ny itahan'ny fampiasana fanabeazana izay eto amintsika. Tsy misy afa-tsy 700 raha ny antotanisa nivoaka tamin'ny taona 2012. Ny olana misy eto Madagasikara dia mbola ambony loatra ny tahan'ny fitondrana voaka mialohan'ny faha 15 taona. Mbola any amin'ny faha 12 taona any zany ny tanora malagasy dia efa miroso amin'ny firaisana ranofo. Dia ny olona antsika manelingelina ny fianarana, manapaka ny fianarana, ny fitondrana voaka. Dia tokony zany tsika efa hirona amin'ny fanomezana izay planification familiale izay ho an'ny tanora manomboka amin'ny faha 12 taona dia efa azo atao zany raha efa miroso amin'ny firaisana ranofo izy. Satria ny olana dia ny vatany mbola tsy mature hoe hitondra voaka izany sy hiteraka satria mbola kely loatra izy. Ary tadidio tsara fa raha misy reny folo maty isan'andro ny telo amin'ireo tanora tsy ampy taona daholo. Tsy afaka manohy ny fianarana intsondro zaza tsy ampy taona mitondra voaka loatra. Tsy afaka ny velatra sy ampy tombo ny fahaizany ihany koa izy. Maro anisany efa eto Madagasikara ny tanora latsaky ny 520 taona. Population malagasy zany dia jeune ny 520 zany hoe latsaka ny 520 taona. Mbombe zany ny taha-piterahana. Dia raha tamin'ny 1992 alohan'ny asa tany amin'ny 0,5% tany ny jeune mampiasa méthode contraceptive amin'izao fotoana izao efa miakatra kosa 7% Fotoan'izao amerana anisan'ny zazateraka ho antsika eto Madagasikara manoloana amin'ny fahasarotan'ny fiainana sy ny fahasahiranana iainany ankamaroan'ny vahoaka. Mila vola raha teo ny fitaizana sy ny fanabeazana zaza iray. Malagasy dia tsy tokony hiteraka ny mihoatra ny roa intsony. Zay ny tokony ho izy. Zay zaka ny fahefa mividiny isa-tokantrano amin'ny ankabetsahan'ny malagasy. Fa raha ianao mampiditra $2 par jour mieritreritra hiteraka 5 dia hanorina fahantrana ao anatin'ny tokantranonao ianao zany dikany. Ary inisiativanao manokana izay mbola narotoko any an-tanana hoe tongava saintsika rehetrarehetra amin'izay situation izay fa io question na économie familiale io. Ny zaza dia anaovantsika dépense. Tsy misy afa-tsy ny fanatonana tobi-pahasalamana ihany no ahafahana mahazo vaovao mahakasika ny fomba fampiasana ny fandrindram-piterahana. Efa maro ny tobi-pahasalamana na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana manome tolotra manokana mahakasika azy ity. Mankalaza ny 70 taona ny androany ny toeram-pitsaboana Maristops tafiditra indrindra ao anatiny ivon'ny fankalazana ny fampahafantarana ny fomba fandrindram-pianakaviana moderna. Fananeho ny fahavonona ny ady ho an'ny tanindrazana ireo mpikatroka antsika Madagasikara tetsy amin'ny komina Alasoura.
Nitarika izany filohan'ny komitima no sady be ny tanàna voafidy teny antoerana Rimy Randriantso, Germain Omejanary, Mano Randriamalala. Voromaro teto amin'ny kianja maintso Alasoro ireo mpikatroka tiko Madagasikara. Vonina ho an'ny tanindrazana ireo fokotima 20 mandrafitra ny komina Alasoro. Naneo izany fahavononana izany ireo mpikatroka tiko Madagasikara, indrindra manoloana ny sedra lalovany isa-tokantrano amin'izao. Zavatra efa fanao isa-taona izy io. Izany hoe isaky ny asaramanitra zany dia mifamitona ny antoko Madagasikara eto Alasora izay mifanolotra moa zany fanomezana ankalazana zany asaramanitra zany. Miavaka ny androany satria tonga nitsidika anay tetỳ antoerana ny filoha Marc Ravalomanana izay na fotoana ihany koa zany nahazonay ny arahaba azy tratrin'ny ray fetiny ray dia nafinaritra ny fiarahana teto satria ireo mpikambana izay efa misy 5,000 mahery ato anatin'ny tiko Madagasikara komina Alasora no mifamitona sy ny arahaba anazy tratrin'izay fetiny ray zay. Nandritra ity fotoana ity no nanomezana ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany antoko timy afatra mafonja ho an'ny ireo mpikatroka. Fa tena manapory fa tena velona fambolena Lasoro. Fa tamina nandritran'ny tsy mipetrahana teto amin'ny fitondrana président dia tena mijaly ny mpamboly teto Lasoro na resaka rano barazy resaka fambolena, resaka vonanana, resaka zezika tsy nisy tsoro zany. Dia itodika antsika vahoaka ny Lasoro ihany koa sy ny avara-drano Madagasikara koa anatin'izay hafa ihany dada. I dada no mahafantatra antsika no atamin'ny tatsaha. I dada no mahafantatra antsika zay marary antsika rehetrarehetra amin'ny resaka fambolena sy fompiana satria fatany zany ainy zany ary indrindrandrindra tena mitsindro antsika tapay tamin'ny fotoana nitondrany. Tena mandroso tokoa ve atsika apetako anatin'ny sainareo azy. Manakory ny dose ny délestage. Zakana rena zakanay. Ay ma. Ka zao izy. Io zany rehefa tsy zaka dia tsy menimena fotsiny hoe tsy zakanay dia menimena. Fa rehefa tsy zaka izy dia mila mitsangana mandray andraikitra mazava. Amin'izao fotoana zao masaka le manga. Manga manko rehefa masaka dia manino? Manina? Mihitsana ho azy. Fa zao izy hitsana ho azy, hitsana ho azy. Fa tsy velantsika milatsaka amin'ny tany fa alay tatazana sahoany. No tatazantsika io manga io dia mivonina amin'izay tsika rehetrarehetra. Ka natokavana amin'izany mila mirahina atsika. Mino fa hitovy any Alasora ny komina rehetra ato anatin'ny distrika na Avaradrano ary hitovy any Avaradrano ny distrika rehetra ato anatin'ny faritra Lalamanga ary hitovy amin'ny faritra Lalamanga ny faritra rehetra manerana Madagasikara. Ka zao rehefa tonga ny andro malaza fa ianareo zao atsia maefa iambo mavita. Amin'ny mafampirariantsoany fotoana dia nisy ny fizarana fanomezana ho an'ireo izay tonga niatrika ity fotoana ity. Ny tena zava-dehibe dia mbola vonona anarina no avy ny vahoaka malagasy. Vaovaon'ny finoana tompona ndraiky mpanjakana maro no mampiasa ny maha kristiana azy eo amin'ny andraikitra sy ny asa antsoroany. Mbola tsy tantaratra amin'ny fiainam-pirenena nefa ny maha kristiana ireny olona ireny kanefa dia tokony ho modely amin'izay asa atao ny kristiana hoy Serafin Andriamanantena mpitandrina eo anivon'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara mikarakara valandresaka mahakasika indrindra ny hoe kristiana nefa tsy mino ny tonian'ny sampatia ny olona rehetra tsy hanavana finoana no andrasana amin'ity famelabelaran-kevitra ity. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Sarotra mampiatra maha kristiana eo amin'ny fitantanana ny firenena no lalàna misy eto amintsika. Antony mahatonga ny Madagasikara tsy mbola mandroso kanefa maro ny kristiana no mitana anjara toerana ambony eto amin'ny firenena. Tokony ho tompona andraikitra feno sy mitandro ny fahamarina ny ireny kristiana mitana andraikitra ambony ireny mba hitondra vokatsoa ny firenena sy ny vahoaka ny asa ataony. Ireo rehetra ireo no anisana tonga ny Serafin Andriamanantena mpitandrina tonian'ny sampatia eo anivon'ny fiangonana FJKM anao valandresaka miompana indrindra amin'ny lohahevitra hoe kristiana nefa tsy mino. Ity ihany koa dia ampiomanana ity fampianarana ity ho anao izay ho tompona andraikitra raha ampitso ka antsoina hoe kristiana ianao. Dia izay zany no iverina fa zava-dehibe tokoa no hoe ahoana no iainana zany atao hoe finoana kristiana zany
eo anivony fiainana andavanandro na fanairana izay tena tompona andraikitra tokoa ka mijoro fa kristianina mba tsy ho etikety na anarana fotsiny ilay mahakristianina fa tena fiainana izany ka raha miteny aho hoe manana fanitretena dia za mihitsy aloha nefa manitretena raha miteny aho hoe arao ny lalàna satria mpanao lalàna dia za mihitsy nefa miaina amin'izany aloha tahaka an'izany zany ilay hoe kristianina ianao efa mino ianao dia tanterao ary ilay finoanao hiaino ary ilay finoanao tsy hanavahana finoana ny fanatrehana ity famelabelaran-kevitra ity ary maimaimpona izany anasana ny olo-pirenena tsotra sy ireo olona mitana andraikitra eto amin'ny firenena indrindra fa ny mpanao politika tsy tokony ampiasana vilana ny fanaovana politika hoy ity mpitandriny ity ny tenin'Andriamanitra ary olona tsy mandeha amin'ny famarinana izay tsy mahasahy mianina amin'ny baiboly farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany maty avokoa ny mpandeha tao anatin'ilay sambo misitrika na sous-marin Titan araka ny tatitra navoaka ny mpiandry sistany amerikanina omaly ity sous-marin ity izay nanao fitsidihana ny sambo Titanic ao amin'ny ranomasimbe any Atlantika no tsy naharenesana vaovao intsony hatramin'ny alahady lasa teo araka ny fanadihadiana nipoaka avy ao anatin'ity sous-marin ity ka niteraka ny loza Jessica Miray Mathieu Princy. Hitany mpiandry ny sistany amerikanina teo akaiky ny Titanic ireo poti-zavatra maro izay voamarina ankehitriny fa ilay sambo misitrika Titan mitondra olona 5 efatra andro taty aoriana nanaovana ny fanadihadiana. Raha ny fanadihadiana hatrany dia nipoaka avy ao anatiny ity sambo misitrika ity izay hita tany amin'ny 3,000 metatra no mihoatra. Mbola tsy hita kosa ny fatin'ireo olona 5 ary mety ny fitadiavana azy ireo hatramin'izao. Anisan'ny mampametra-panontaniana ny maro ny mikasika ny fahatokisana ny teknôlôjia ampiasaina amin'ny fanamboarana ny sambo misitrika entina mitondra mpitsangatsangana. Lafo dia lafa nefa ny sarany satria mahatratratra amin'ny $5 ny toeran'ny olona iray mandritry ny 7 andro. Orinasa anisan'ny matanjaka ny manamboatra ity sambo misitrika ity, Ocean Gate, ao Everett ny foibeny, ao Washington DC. Efa nandalo fitsirena maro ny fanamboarana ny sambo misitrika iray ary mahazaka tosiky ny rano hatrany amin'ny lalina misy ny Titanic. Raha araka ny fanambarana nataona manam-pahaizana Amerikanina iray teo amin'ny vatany na ny coque no mety nahitana olana ka nahatonga ny loza. Azo atao tsara kosa ny manangona ny potikany anaovana fanadihadiana. Saingina misokatra aza ny fanadihadiana sarotra ihany ny ahafahana maminaviana ny avy ny fipoahana. Anisan'ny mpandeha tao anatin'ity sambo misitrika ity ny lehiben'ilay orinasa Ocean Gate ilay teratany Amerikanina Stockton Rush. Fandarana ahona marina Global News avy hatrany rainao aorian'izao fampalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe l'habitante ny sampana fampalalam-baovao tonga klasy tongovavy mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray.